Zay ny mitondratsika mikany amin'ny lafim-baovao miompana amin'ny fiompiana iteraka fahatantoka goavana ho an'ny mpiompy malagasy ny fidiran'ny valanaretina firaviteuse eto amintsika raha tsy misy ny fanapahan-kevitra sy ny vahaolana hoentin'ny tompon'andraikitra efa mandray ny tandrify izany moa ny tompon'andraikitra misahan'ny fahasalaman'ny biby ao anatin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Tato-baovao. Voaro amin'ny valanaretina firaviteuse izay mpahazon'ny biby vakikitro toy ny omby, kisoa ary ondry Madagasikara. Na dia mahazo vahanao Maurice aza ity valanaretina ity tao anatin'ny 2 volana, hatreto dia tsy misy ny trangahiny eto Madagasikara. Entitra ny fepetrany raisina isorohana fianaky ny firaviteuse eny anivon'ny seranam-piaramanidina sy ny seranam-tsambo araka ny fanazavana nentin'ny taleny sampandrana misahana amin'ny fahasalaman'ny biby eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Misy antony anankiroa ny fifindrany. Ao ny atao hoe transmission direct, izany hoe fampikasoana amin'ny vatany io amin'ny biby, na mety mipetraka ihany koa ny transmission indirect amin'ny mety alalan'ny rivotra na zavatra hafa ankoatran'izany na fitaovana ny fampikasika. Io zany dia nandray fepetritsika amin'ireo roplanina sambo miditra eto Madagasikara. Tenenina ao anatin'izany mba tsy hanarindry zareo eto amintsika ny amin'ny sakafo na déchet ao anatin'ny roplanina avy amin'ny Maurice na koa ny sambo avy any Maurice. Ho an'ny mpandeha dia tsy maintsy manitsaka n'ilay tapis misy fanafody izy ireo. Fa ny tena lehibe indrindra ireny dia fisavana ny entan'olona ary ao anatin'ilay fisavana dia alainy ireo vétérinaire miasa ny poste d'inspection frontalier izay sakafo avy amin'ny biby ary mifotsika amin'ireo akora avy amin'ny biby. Ireo ngambany ny ataoko hoe zava-dehibe. Eo ihany koa ireo entana tonga izay amin'ny conteneur dia désinfectena ireo conteneur ireo rehefa tonga eto dia misy ohatra ny tonga avy ny Maurice mipetraka mivantana amin'ny toerana anankiray izay azo tenenana azy hoe misy anaovana quarantaine raha ilaina izay, fa misy koa raha nandalo tao transportement io zany na transit. Ny voameran'ny Oceana Indiana ihany koa dia manao ezaka entina hiadiana amin'ny valanaretina firaviteuse ao Maurice. Ankoatra ny fanafarana ny vaksiny tetina 403 euro ary ny kavina 701 isa entina namarinrinana ny biby vita vaksiny. Nisy ihany koa mpitsabo biby malagasy 10 lasany Maurice ny maraina teo hanampy ny mpitsabo maorisiana amin'ny fanaovam-vaksiny. Ny sehoiny mandray tanàna fihavianan'izy ireo amin'ny Maurice izay haritra 20 andro.